hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Kivy Mosesy, kivy tanteraka, ketraketraka izy, notsipahany Farao ny fangatahany, tsy nino azy ny zanak'Israely ary nila hitorabato azy, satria vao mainka nampitomboiny Farao ny fahoriany zareo efa be raha teo. Niverina tany amin'ny Jehova Mosesy, kivy tanteraka, ketraketraka, sady nanometsiny an'Andriamanitra hoe Tompo, nahoana no nahatonga loza tamin'ity fireneny ity ianao? Nahoana re no naniraka ianao? Exodosy 5:1-20. Fanambarana enina no nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hampahery azy. Voalohany, izaho no Jehova. Faharoa, niseho tamin'ireo patriarka razanareo aho. Fahatelo, nanorina ny fanekeko taminy aho. Fahaefatra, nampahafantariko azy ny teny fikasako fa homeko azy ny tanin'ny Kanana. Fahadimy, izaho efa nandre ny fitaraina ny zanak'Israely ary fahenina farany, tsaroko ny fanekeko hanome azy ny tany nampanantenaiko azy. Dia napiany fanomezatoky efatra izany fanambarana izany. Hoy izy, voalohany, hitondra nareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaoviny Egyptiana nareo aho. Faharoa, hanafaka nareo amin'ny fanompona azy aho. Fahatelo, sandry ahindritra sy fitsarana lehibe no hamonjeko anareo. Fahaefatra farany, halaiko ho ahy anareo ho oloko ary ho Andriamanitrareo aho. Exodosy 5:1-5. Faly miarahaba antsika mpiara-mianatra indray amin'izao lesona fahaefatra izao, 3 volana fahatelo taona 2022, mitondra ny lohateny hoe ireo loza tany Egypta, ireo loza tany Egypta. Miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao, hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny danitro, atolotra ianao mandrakariva ny saotra ny dera ny laza ny voninahitra, izay ianao hatry ny taloha mandrakehitriny ary mandrakizay mandrakizay. Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra mahery. Amin'ity lesona ianarana ity dia hita miharihary izany herinao lehibe izany, ary ampiasainao izany herinao izany hanavotanao ny olonao, na tany amin'ny andro taloha izany na amin'ny andro ankehitriny. Ampio zahay vahoakanao, hatoky mandrakariva izany herinao sy fitiavanao izany amin'izao andro sarotra misy anay izao. Ny fanahinao masina nie ho aminay mandrakariva, taridalana anay amin'izany fianaran-desonay izany. Avelao ny fahotanay mba ho afakeloko izahay hahazo anay manatona ny seza fiandroana ny fahasoavanao. Amin'ny anaratsoanao Kristy no azo anay maniry sy mangataka izany. Amen. Efa voalazalazantsika tery ambony ny zava-niseho rehetra talohan'ny fampisehoa kely lehibe ataon'Andriamanitra hanafana ny zanak'Israely eo amin'ity lesona hianarantsika ity. Nataony izany tamin'ny alalan'ny loza isan-karazany nafitsony tamin'ny Egyptiana sy i Farao sy ny andriamanitry ny Egyptiana.
Zay zany ny teny fampidirana. Leso ny Alahady 20 Jolay taona 2024. Jehova sa ireo andriamanin-kafa. Ny fifanandrinana manomboka eto dia tsy fanandrinana teo am Jehova sy ndry Mosesy ankilany sy Farao sy ny vahoaka Egyptiana andaniny ihany, fa fifanandrinana teo amin'Andriamanitra roa tonta, dia Jehova Andriamanitra velona ankilany ary ireo andriamanitry ny Egyptiana andaniny, ary anisan'ny zany Farao izay mihevitra ny tenany ho Andriamanitra koa. Amanarivony ireo andriamanitry Egypta ireo, mihoatra ny 510 ny isany. Napetraka Andriamanitra mazava tsara ao amin'ny teny ny filazana fa ny andriamanitry ny Egyptiana no ifanandrinany. Ary andriamanitry ny Egyptiana dia ho tsaraiko avokoa, izaho no Jehova, ao amin'ny Exodosy 12:12. Ary mbola nantitranteriny Baiboly ihany zany fanambarana lehibe zany taty aorina ao amin'ny Nomery 7:4 manao hoe, ary ny andriamaniny dia no tsarainy Jehova. Ny fifanandrinana voalohany dia hita teo amin'ny adiny bibilava. Mampatsiahy ahy ny fampiadiana tanalahy nataonay tamin'ny fahazazanay izao adiny bibilava izao. Nefa tsy kilalao velively no hita eto, fa zavadala nara-panahy ankinany hoavin'ny zanak'Israely sy ny zanak'olombelona manontolo. Dia natsipy ny Arona teo anatrehan'ny Farao sy teo anatrehan'ny mpanompony ny teny, ka tonga menarana iny Exodosy 7:10. Dia samy nanipy ny teny koa ireo olokendry sy mpanana ody ny Farao, ka tonga menarana koa ireny Exodosy 7:11 sy ny 12:12. Iray sy iray ny bola. Fa izay niseho rehefa avy teo no nanova ny taremarika, nately ny tenin'ny Arona ny tenin'ny olokendry sy mpanana ody Egyptiana reo. 2 sy iray ny bola teto, mitarika ny andriamanitry Mosesy sady andriamanitsika rehetra koa, sika rehetra pino zany. Zavatra tokony ho nampisaintsaina sy nahamodimody an'ny Farao sy ireo olony izao faharesena tamin'ity fifanandrinana voalohany ity. Andriamanitry ny Egyptiana io menarana na Kobra io, izay atsoindry zareo hoe Uraeus, ary mampiseho any Wajet andriamanibavy ny Egyptiana. Mampiseho fiandrianana izy, ary voasikotra eny amin'ny satroboninahitry ny Farao, ary inoandry zareo fa miaro izay misatroka aniny io Kobra io, satria hono mamoaka afo na mandrora-poizina am'izay fahavalo manoloana izy. Ankoatr'izany, inoan'ny Egyptiana koa fa io Kobra io no manoro lalana ny Farao makany amin'ny fiainana ankoatra. Manarak'izany, misy bibilava Andriamanitra masina sady topoindry zareo koa antsoina hoe Nehebukao, izay inoandry zareo fa manana hery sy fahefana lehibe. Inoandry zareo fa bibilava Andriamanitra mahery io Nehebukao io, fa nahatelina Kobra 7. Tsy fantatsika na 7 ny isan'ireo olokendry sy mpanana ody nanipy tena ireo, fa ny fantatra dia natelin'ny bibilavan'ny Mosesy daholo ny bibilavandry zareo. Araka izany, izay ninoan'ny Farao sy ny Egyptiana rehetra no ndray nirodana teo amin'ity fifanandrinana voalohany ity. Raha vantanina ny fiteny azy dia zao, resy teo amin'ny fifanandrinana voalohany ity ny andriamanitry Farao. Nanaiky resy va i Farao? Hitatsika amin'ny tohiny tantara fa tsy ny lavo lefina izy, ary ho hitatsika amin'izay izay hataony Jehova.
leson'ny alatsinainy 2 Jolay ny taona 2024. Iza no nanamafy ny fon'ny Farao. Ny fantatra dia tsy ny lavolefona Farao fa vao maika ny hamafy ny fony. Fa ny fanontaniana eo amin'ny lohatenin'ny lesontsika dia ny hoe iza no nanamafy ny fon'ny Farao. Sadaikatra ihany ny mpamaky baiboly mahita fa intsivy eo amin'ny bokin'ny Eksodosy no voalaza fa nanamafy ny fon'ny Farao Andriamanitra. Ao amin'ny Eksodosy 7:7 ohatra dia izao no voasoratra hoe ary izaho hanamafy ny fon'ny Farao sy hanamaro ny famantarana sy ny fahagagana izay hataoko eto amin'ny tany Egipta. Tsara ihany koa anefa ny manamarika fa intsivy ao amin'ny bokin'ny Eksodosy dia voasoratra fa i Farao ihany no nanamafy ny fony samy rery. Ao amin'ny Eksodosy 5:12 ohatra dia izao no voasoratra fa no ny hitan'ny Farao fa nisy iainana dia nanamafy ny fony izy ka tsy mba nihaino azy mirahalahy dia araka izay efa nolazainy Jehova. Ao amin'ny Eksodosy 4 sy ny 7:20 koa dia ahitana ny hoe kanjo Farao nanamafy ny fony indray tamin'izany ka tsy nandefa ny olona. Ho azo ny mpamaky mora foana ny hoe nanamafy ny fony Farao. Fa ny manahirana ny sain'ny mpianatra baiboly dia ny hoe izaho, Andriamanitra miteny eto, izaho hanamafy ny fony Farao. Tahaka ny hoe minia hanamafy ny fony Farao Andriamanitra. Dia hoy ny maro hoe tsy ny hanalefaka ny fony Farao ve ny tokony hiazahan'Andriamanitra fa ny hanamafy ny fony indray. Ny mahatonga azy ireo hiteny an'izany mantsy dia satria diso fandray izy. Ary na izaho tenany aza tsy afeniko zany dia izay koa no nandraisako azy tamin'ny voalohany. Diso fandray tahaka ny rehetra zany aho tamin'izay. Efa hitatsika tany aloha fa manaja ny safidin'ny olona rehetra Andriamanitra, ka tsy Andriamanitra mihitsy no hanery an'ny Farao hankatoa ny tenin'Andriamanitra. Ny dikany hoe izaho hanamafy ny fon'ny Farao dia izao, izay hataoko na izay holazaiko dia hahatonga ny fon'ny Farao hihamafy. Fanontaniana, Andriamanitra ve zany no manamafy ny fon'ny Farao? Ny valiny dia hoe eny satria nahoana? Satria ny ataon'Andriamanitra na ny lazain'Andriamanitra no mahatonga ny fon'ny Farao ho mafy. Andriamanitra amin'izay fotoana izay antsoiny ny filozofa hoe facteur causal. Tsy Andriamanitra no mampiakatra ny tosidran'ny Farao, fa ny fandavany izay asain'Andriamanitra hataony no nahatonga ny tosidrany hiakatra. Andriamanitra no facteur causal. Ty misy tantara anankiray. Nisy mpisavika omby kalazalahy fantadaza teo amin'ny faritany nisy azy. Naharay faminaniana tamin'ny mpimasy anankiray izy. Manao hoe tandrokomby no ahafaty an'se ho ilay mpimasy. Rehefa nahareany iny ilay kalazalahy najanony ny lalao saviky omby. Ary tsy nanatonatona omby zany intsony izy. Mandositra izy isaky ny mahita omby. Na zanak'omby aza rehefa misy tandroka kely dia andosirany. Nasiany fefy matanjaka manodidina ny tranony, ka rehefa misy ankizy miandry omby manodidina ny tranony dia mihidy amatrano izy na mirindrina anatin'io fefy io. Izay tandrokomby nipetrapetraka teny Akalamanjana manakaikaiky ny tranony dia nasainy nariana any lavitra any daolo. Hatramin'ny fihogo vita tamin'ny tandrokomby tao an-tranony aza nariana. Nampahafantarina azy fa tandrokomby no hahafaty azy, tsy te hifampiraharaha velively amin'izany tandrokomby zany tsony izy. Indray andro ny sasa teo amoron-drenirano lehibe teo an-tanàna izy. Inzay nisy henony tao aoriany. Nitodika izy.
4 metatra tao aoriany, indro andianomby asesiny tompony hisotro rano. Taitra mafy izy ka niatoraka tao anaty rano hilomano hankeriapita. Nahay milomano ihany izy, nefa reraka vetivety dia rendrika ka maty. Fanontaniana, tandrokomby ve no nahafaty azy? Valiny, sempotry ny rano no nahafaty azy. Ny rano no antsoy ny mpahalala hoe, amin'ny teny anglisy hoe proximate cause, na cause directe na cause immédiate. Fa ny tandrokomby no facteur causal. Tahaka izany koa ny tantaran'ny Farao sy Andriamanitra eto amin'ny tantara. Andriamanitra tsy proximate cause. Tsy izy no nanamafy ny fon'ny Farao, fa i Farao ihany no proximate cause. Satria izy ihany no nanamafy ny fony. Fa raha niteny Andriamanitra hoe izaho hanamafy ny fon'ny Farao, dia noho ny maha facteur causal na facteur de causalité azy. Satria izay nataony na nolazainy, izay tsy zava-dratsy akory, no nahatonga fofona any Farao ka nanamafy ny fony samirery izy. Raha nandefa ireo loza ireo Andriamanitra, dia niahatonga ny Farao hibebaka no nikendreny. Fa tsy ny hibebaka no nofidiny Farao, fa ny hanamafy ny fony hanohitra an'Andriamanitra. Ny safidy no raisiny teo anatrehan'Andriamanitra no fototry ny fahatezerany. Miharihary ny lesona ho atsika eto. Nomena atsika ny fahefana hanao safidy malalaka, na isafidiny tsara, na isafidiny ratsy. Hatrany tamin'ny andron'ny Lucifera tany an-danitra, ka hatramin'ny Adama sy Eva tao amin'ny saha Edena, hatramin'ny Farao tao Egypta, ka hatramitsika amin'izao andro farany zao, na iza misy atsika, nomena fahalalana isafidy isika, na ny fiainana, na ny fahafatesana. Vakio Deuteronomia 7:9. Misy tantara kely koa nomeny lesotsika antsika. Tantara mampitaha ny dibera sy ny tanimanga. Rehefa samy tanehin'ny masoandro ny dibera sy ny tanimanga miamafy, fa ny dibera kosa mitsonika. Samy hafanana iray ihany no mitanika azy roro, fa ny fihetsika raisiny eo anatrehany izany hafanan'ny masoandro izany kosa no tsy mitovy. Miankina amin'ny toetoetry ny matiera ny vokatra hitranga. Raha i Farao kosa no resana, miankina tanteraka amin'ny toe-pony anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoakany no ho fihetsiny. Zay zany ny leson'ny alatsinainy. Leson'ny talata 12 Jolay ny taona 2020. Ny loza telo voalohany. Ny loza telo voalohany dia izao. Voalohany, ny rano tany Egypta, indrindra fa ny rano Nily tonga rà. Faharoa, ny firongatry ny sahona. Fahatelo, ny vovoky ny tany tonga moka na hao. Ireo zany no loza telo voalohany. Rehefa nahaova ny rano ho tonga ray Mosesy sy Arona, dia mba nanao torak'izany koa zareo ombiasy tao Egypta, ka azo lazaina hoe ray sy ray ny baolina. Rehefa nampirongatra sahona arivo nanerana ny tanin'ny Egypta Mosesy sy Arona, dia mba nahavita koa ny ombiasy Egyptiana, rosoroa ny baolina. Tonga teo amin'ny moka na hao izay nanaikitra ny olona sy ny biby, tsy nahavita na inona intsony ny ombiasa. 3 ny baolina mitarika Mosesy sy Arona. Ka hoy ny ombiasa tamin'ny Farao hoe,
Exodosy 4:15 ratsatanan'Andriamanitra ity. Nefa voalaza fa niamafy ny fony Farao ka tsy nihaino azy mirahalahy izy, dia araka izay efa nilazainy Jehova. Exodosy 4:15. Efa nisy fandrosoany kely ny raha eto, satria efa niaiky ny fahareseny ny omby asy, fa i Farao kosa no mbola niziriziry nanamafy ny fony. Voalaza ny lesontsika fa ireo loza folo ny Egipta dia tsy natao hamelezana ny vahoaka Egyptiana, na dia nisy fiantraikany tamin'ny fiainany ihany aza izany, fa natao kosa hanohitra ireo andriamaniny. Hita tokoa fa tamin'ny loza voalohany ohatra, izany hoe rehefa niova ho ra ny rano Nily sy ny renirano madinika sy ny rano tanaty siny isan-karazany tao an-trano, dia mbola afaka nahita rano ihany ny olona. Exodosy 7:14 dia niady rano hosotroiny teo amorony Nely ny Egyptiana rehetra, fa tsy azony nosotroina ny rano tao Nely. Exodosy 7:14 hozy izitsika teo. Ity loza voalohany ity araka izany dia natokana hanoherana any Hapi, andriamanitry ny ony Nily, miankina tanteraka amin'ny rano Nily ny aina any Egypta. Izay misy ny rano no misy ny aina, ny rano no loharano ny aina, ka dia namorona an'io andriamanitra Hapi io zareo, ary dia ivavahany io andriamanitra io amin'ny mahampanome aina azy. Mazava loatra fa ilay andriamanitra velona ihany no loharanon'aina, mpamorona izao rehetra izao, ary anatin'izany ny rano sy ny sakafo. Misy andininy maromaro eto azo vakina. Genesis 1:1, ny 2, ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Salamo 4:100, ny 2:17 sy ny 2:18. Salamo 4:30, ny 2:15. Jaona 2:12, ny 2:10. Jaona 2:14, ny 2:9. Ny fanovana ny rano ho tonga ra dia tsy inona fa tandindo ny fanovana ny aina ho tonga fahafatesana, ary dia maty tokoa ny hazan-drano izay tao Nily, dia maimbo Nily ka tsy azony Egyptiana nosotroina ny rano. Exodosy 7:1-10. I Hapi, izay andriamanitry Nily zany, tsy afaka velively hanome aina na hitazona aina. Jehova irery ihany no manana ny hery afaka manao izany. Ny loza faharoa dia ny saona. Exodosy 5:2 ka hatramin'ny 4. Ary nahinjitry Arona tambonin'ny rano tany Egypta ny tanany, dia niakatra ny saona ka nandrakotra ny tany Egypta, ary ny omby asy mba nanao toy izany koa tamin'ny fankatovany, ka nampiakatra ny saona ho eny amin'ny tany Egypta. Ary Farao dia nampaka ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe, mangataha am Jehova hampialany ny saona amiko sy amin'ny vahoakako, dia halefako ny olona mba hamono any zavatra hatao fanatitra ho an Jehova. Rosoroa ny baolina teto, satria nahavoaka ra sy saona koa ny mpimasy Egyptiana. Voalazatsika fa ireo andriamanitry Egypta no lasibatry Jehova, na dia ianjadia ny vokatry zany fifanandrinana izany ihany aza ny vahoaka. Ka ilay andriamanibavy saona antsoina hoe Heketa indray no nataony lasibatra mivantana teto. Jereo Exodosy 5:1 ka hatramin'ny 2:15. Tsy aina no novokarin'ny ony Nily, fa saona arivo. Biby atahoran'ny Egyptiana nefa ny saona sady maharikoriko azy, ka dodiny ery izy anilika haingana azy ireo hiala teo aminy.
pirofo ny fidiran'Andriamanitra tantseritra indray koa ny nahafahana nanilika izany loza izany. Ny loza fahatelo dia ny moka no nandikana azy amin'ny Baiboly malagasy fa tsy fantatra hoe bibikely inona na lalitra na kongona na hao izy io. Fa ny fantatra kosa dia Geb, andriamanitry ny tany eo amin'ny Egyptiana no lasibatra indray mitoraky ty. Ny tantaran'ny famoronana no naverin'Andriamanitra teto satria tamin'ny vovoky ny tany no namoahany an'ireo moka ireo izay nameno ny tany Egypta rehetra hanika tsy voan'ireo ombiasy. Ka hoy izy ireo hoe ratsa tanan'Andriamanitra ity Exodosy 19:5. Nefa ny hamafy ny fon'ny Farao ka tsy nihay no azy mirahalahy izy dia araka izay efa nolazainy Jehova. Zay zany ny lesony talata. Lesony alarobia 12 Jolay taona 520. Lalitra, biby fiompy, ary vai. Zay zany ny lohateny. Hafatra manaraka ho an'ny Farao. Exodosy 9:1-7. Izao no lazainy Jehova: alefaso ny oloko hanompoahy, fa raha tsy mandefa ny oloko ianao, indro aho handefa lalitra betsaka hamely anao sy ny mpanomponao sy ny vahoakanao ary ny tranonao. Dia ho feno lalitra ny tranon'ny Egyptiana sy ny tany izay toerany kio. Fa havahako amin'izany andro izany ny tany Gosena izay toeran'ny oloko, ka tsy mba hisy lalitra ao mba hahafataranao fa izaho no Jehova fivoan'ny tany. Dia hasiako fiavahana amin'ny oloko sy ny olonao. Raha pitso no hisiany izany famantarana izany. Dia izay tokoa moa no niseho. Teo amin'ity resaka lalitra manaikitra misy poizina ity no nahitana fananomboka ny hozongozona fatratra ny andry arezina. Voalohany, nampiantso any Mosesy sy Arona fanondrony izy. Exodosy 9:1-20. Tahaka ny nataony tamin'ny sahona ihany. Exodosy 9:1-7. Faharoa, nanomboka ny ady varotro izy. Tsy salasalana fa ny hanavesatra ny tsindry nahazo azy, nekeny ny handehanan'ny Israely hiankohoka amin'Andriamanitra izy ireo sy ny hanaovany fanatitra ho azy, saingy ao amin'ny tanin'ny Egypta ihany. Exodosy 9:1-11. Tsy azo ny tanterana nefa ny fipetranapetrany noho ny fiheveran'ny Egyptiana ny biby ho masina, ka hahatonga herisetra amin'ireo Hebreo ny fanaterana ireo ho fanatitra. Ankoatr'izany, tsy izany no drafitr'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely. Dia nanaiky teo molony fotsiny Farao avy teo, nefa tany amparany nanamafy ny fony izy, ka tsy nanatanteraka izay nolazainy. Hoy Mosesy teo ampandoazana azy: indro izaho hiala eto aminao, ka hangataka amin'ny Jehova mba hialan'ny lalitra amin'ny Farao sy ny mpanompony ary ny vahoakany raha pitso. Fa aoka kosa tsy hamitaka intsony Farao, ka tsy handefa ny olona hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehova ao amin'ny 5:20 no ahitantsika izany. Voalazatsika tery aloha fa adiny Jehova amin'Andriamanitra Egypta izao fifanandrinana izao. Ilay andriamanibavy Egyptiana Uachit no andriamanitry ny lalitra ary keo tompony honahona. I Kepri kosa andriamanitry ny masoandro miposaka sy ny famoronana ary ny fahateraham-baovao, dia naseho tamin'ny alalan'ny sarina lohana voangory. Resiny Jehova avokoa ireo andriamanitra ireo. Niharany ny loza ny Egyptiana, fa ny Hebreo kosa voaro. Vakio Exodosy 9:1-20.
averina indray fa nataon'Andriamanitra izany rehetra izany mba hampahafantarana ny Farao fa izaho no Jehova avoan'ny tany. Exodosy 9:20. Ny loza fahadimy manaraka dia namely ny biby fiompy. Exodosy 7:1-4 ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, makanesa ao amin'ny Farao ianao ka lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehova Andriamanitry ny Hebreo, alefaso ny oloko hanompo ahy, fa raha mandaka tsy mandefa azy ianao fa mbola mihazona azy ihany, dia indro ny tanan'i Jehova ho amin'ny bibinao izay anetsaha, dia amin'ny sovaly sy amin'ny boriky sy amin'ny rameva sy amin'ny omby ary amin'ny ondry amanosy, ka hisy arety mandringana mafy indrindra. Ary Jehova dia hanavaka ny bibin'i Israely amin'ny bibin'ny Egyptiana, ka tsy hisy maty izay rehetra any zanak'Israely na dia iray aza. Naseho tamin'ny alalan'ny sarina lohan'omby ny Andriamanimbavy ny fitiavana sy ny fiarovana tany Egypta, antsoina hoe Hator. Tian'ny olona tany Egypta fahiny sy noajainy fatratra koa ny Andriamanida miendrika ombolahy antsoina hoe Apis. Araka izany niampy indray ny Andriamanitra resin'i Jehova tamin'ny loza fahadimy rehefa maty ireo biby fiompin'ny Egyptiana. De zay zany loza fahadimy. Loza fahaenina ny vai. Exodosy 7:5-12. Hoy Jehova tamin'ny Mosesy sy Arona, mangalala venina amin'ny tananao ao amin'ny laforo lehibe, ary ao ka hatopy Mosesy miakatra manandrify ny lanitra eo mason'ny Farao izany. Dia hitorajofo eran'ny tany Egypta rehetra izany, ka ho tonga vai mipoipoitra amin'ny olona sy amin'ny biby fiompy eran'ny tany Egypta rehetra. Dia nakalavenina tamin'ny laforo lehibe izy roalahy, ka nitsangana teo anatrehan'ny Farao, dia natopy Mosesy niakatra nanandrify ny lanitra izany, ka dia tonga vai nipoipoitra tamin'ny olona sy tamin'ny biby fiompy. Ary ny omby asy tsy nahajanona teo anatrehan'ny Mosesy noho ny vai, fa ny vai dia nahazo ny omby asy mba amin'ny Egyptiana rehetra. Nampiharihariana ny fahareseny Izisy, Andriamanibavy ny fitsaboana sy ny majika ary ny fahendrena izany. Hitantsika koa ny fahareseny reo Andriamanitra hafa tahaka ny Sekmet, Andriamanibavy ny miady sy ny valanaretina, sy Imhotep, Andriamanitry ny fitsaboana sy ny fahanasitranana, izay tsy naharo ireo mpivavaka tamin'ny akory. Toa maneso azy zany toe-javatra satria na dia omby asy sy mpanao ody aza dia napahoriny ny vai ka tsy afany janona tao andapa. Mampiseho izany fa miravoravo tanana izy ireo eo anatrehan'ny mpamorona ny lanitra sy ny tany, nefa dia mbola nanamafy ny fony ihany Farao. Lesony alakamisy 24 Jolay taona 2022, Havandra sy Valala ary Aizipito. Ny loza manaraka dia ny Havandra. Exodosy 7:7-5-5. Ny rahan'i Jehova Mosesy hilazany zany tamin'ny Farao, ary tsy nilaza fotsiny Mosesy fa nanome torohevitra mahasoa ny Farao hiarovany sy hamonjeny ny olony sy ny biby ny anatsaha. Dia nampilazaina koa Mosesy hoe raha izay aho no naninjitra ny tanako hamely anao sy ny vahoakanao amin'ny arety mandringana, dia efa fongatra tamin'ny tany ianao. Kanefa izao indrindra no nampaharetako anao, dia ny hampahitanao ny heriko mba hambara any amin'ny tany rehetra ny anarako. Mbola mirehareha amin'ny oloko ihany va ianao,
ka tsy andefa azy. Teny Jehova io nasaina nolazainy Mosesy tany amin'ny Farao. Exodosy 7:5-7:10. Taony nihaino ny teny nolazainy Mosesy, taony tsy nandraharaha, dia nainjitry Mosesy nanandrify ny lanitra ny tehiny, ary Jehova nanisy kotrokorana sy avandra, ary nisy afo ny fanaretsadretsaka teny ambonin'ny tany. Ary Jehova nandatsaka avandra tamin'ny tany Egypta, dia nisy avandra sy afo ny fandrambondrambona tanelanelan'ny avandra, dia mafy indrindra izany, ka tsy mbola nisy toy izany tany amin'ny tany Egypta rehetra hatr'izay na firenena azy. Exodosy 7:7-8. Dia naniraka Farao napakany Mosesy sy Arona, ka nanao taminy hoe, efa nanota aho tamin'izao, ka Jehova no marina, fa izaho sy ny vahoakako no meloka. Mangataha am Jehova vahoaka izay ny kotrokorana sy ny avandra, dia halefako tsy hitoetra eto intsony ianareo. Exodosy 7:7. Na dia nahita faisana aza ny mponina araka ny efa nambara, tsy ny mponina no tena lasibatra fa ireo andriamanitry ny Egyptiana. Inota ilay andriamanibavin'ny lanitra sy ny abakabaka no nambaran'ny Egyptiana fa nifehy izay zava-mitranga ety ambanin'ny lanitra sy ambonin'ny tany. I Osiris no andriamanitry ny vokatra sy ny famokarana. Ampifandraisina amin'ny fitsaran'Andriamanitra matetika ny avandra ao amin'ny Baiboly vakio Isaia 40:2-2 vakio koa Ezekiela 17:1-2 Tao anatin'izany loza izany dia voaro ireo izay nanafina ny fananany tao amin'ny fialofana azo antoka. Exodosy 7:2-1:20. Voazaha toetra izao ny rehetra, hino ny tenin'Andriamanitra va izy ireo ka hanao araka izany sa tsia. Nambaran'Andriamanitra fa ny mba hahalalany izao rehetra izao azy no tanjony famelany any Farao ho velona. Exodosy 7:1-9. Ny aiky ilay mpanjakany Egypta fa nanota saingy niova indray ny heviny taorian'izany. Loza fahavalo ny valala. Ary Mosesy sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka nanao taminy hoe, izao no lazainy Jehova Andriamanitry ny Hebreo, mandra-pahoviana no handavanao, tsy hanetritrena eo anatrehako. Alefaso ny oloko mba hanompoa, fa raha mandaka tsy mandefa ny oloko ianao, ino hahatonga valala amin'ny taninao rehetra aho raha pitso. Exodosy 10:3-9. Nisy sahotakotaka be ihany teto, indrindra teo amin'ny mpanompon'ny Farao. Voalohany, ary hoy ny mpanompon'ny Farao taminy, mandra-pahoviana no hofandriky amintsika iny lehilahy iny, alefaso ireo olona ireo hanompo an'i Jehova Andriamanina. Tsy mbola fantatrao va fa efa simba Egypta. Exodosy 10:7. Faharoa, dia nisy nampiverina ny Mosesy sy Arona hakao amin'ny Farao indray. Exodosy 10:8. Raha fohezina ny valitenin'ny Farao dia zao, ny sasany amin'ireo ihany no mahazo mandeha, sady noroany hiala teo aminy i Mosesy sy Arona vakio. Exodosy 10:10-11. Vokatry ny fizirizirian'ny Farao. Exodosy 10:11-12-15. Ary Jehova nitondra rivotra avy any Atsinanana hakany amin'ny tany mandritra ny iny andro sy iny alina iny. Ary noho ny maraina dia nitondra ny valala ny rivotra ary avy any Atsinanana.
ary ny valala niakatra ho amin'ny tany Egipta rehetra dia nipetraka nanerana ny tany Egipta rehetra ary nampahory indrindra ireny ka tsy nisy valala toy izany tany aloha ary ataoriana koa tsy hisy toy izany. Fa nandrakotra ny tany rehetra ireny ka efa maizina ny tany ary nohaniny ny anana rehetra teo amin'ny tany sy ny voankazo rehetra izay sisan'ny avandra ka dia tsy nisy sisa ny zava-maitso eran'ny tany Egipta rehetra na tamin'ny hazo na tamin'ny anana tany antsaha. Natsoina hoe Set ny andriamanitra Egiptianina tafio-drivotra sy ny ady ary ny fikorotanana. Izy sy Isis no noheverin'ny Egiptianina ho andriamanitry ny fambolena. I Shu no andriamanitry ny rivotra. I Serapis kosa no naneho ny fiandrianan'ny andriamanitra, ny fahavanonana anaka, ny fanasitranana ary ny fiainana aorian'ny fahafatesana. Tsy nisy na dia iray aza tamin'ireo andriamanitry ny Egiptianina ireo afaka nampitsahatra ny fitsaran'Andriamanitra. Exodosy 10:1-4 ka tamin'ny 20. Satria tsinotsinona ny sampy. Vakio Isaia 4:7-7 ka tamin'ny 7. Loza fahasivy Aizipito. Exodosy 10:12 ka tamin'ny 4. Dia nahinjitry Mosesy na nandrify ny lanitra ny tanany dia nisy Aizipito eran'ny tany Egipta rehetra hatelona ka tsy mba nifankahita ny olona na niala tam'izay nitoerany hatelona. Fa ny zanak'Israely rehetra kosa nisy mazava teo amin'ny fonenany. Ary Farao dia napakany Mosesy ka nanao hoe, mandehana ianareo manompoan Jehova fa ny ondry amanosonareo sy ny ombinareo ihany no oka havelanareo ary ny zanakareo madinika dia oka hiaraka aminareo koa. Exodosy 10:14. Tamin'ny farany hoy izy, miala amiko koa mitandrema fa aoka tsy ahita ny tavako itsony ianao, fa amin'izay andro ahitanao ny tavako dia ho faty ianao. Ary hoy Mosesy, marina izay nolazainao fa tsy ahita ny tavanao itsony aho. Exodosy 10:20-7. Ira no andriaman-dehibe ny Egiptianina, izy no andriamanitra masoandro. I Tot kosa no andriamanitry ny volana. Samy tsy nahay nanome hazavana izy ireo. Niezaka niady varotra indray Farao saingy tsy nahomby izany. Nanerana ny Egipta nandritra ny atelona ny aizina fa nazava kosa teo amin'izay nitoeran'ny Israelita. Fiavahana lehibe sy nanaitra tokoa izany. Na toy ny ahoana aza anefa ny halehibe ny loza ny hatra tamin'ny fireneny dia nanapa-kevitra i Farao ny hanoritra ary tsy hilefotra. Na dia tsy fantatsika aza ny tena antony nanosika azy tao am-pony dia nisy fotoana nahitana fa avonavona tsotro zao izany. Na toy ny ahoana ny fiezinezin'ny profo na dia ny harihary mazava aza ny zavanitranga na ireo mpanompo ny aza nanao hoe, mandra-pahoviana no fandrika amintsika iny lehilahy iny, alefaso ireo hanompo an Jehova Andriamaniny, tsy mbola fantatrao va fa efa simba Egipta. Exodosy 10:7. Ary na dia navelatra teo anoloany aza ny safidy tsara tokony hataony, dia mbola nandà tsy hilefotra eo ambany sitrapon'Andriamanitra ihany Farao, taoriany ny fiambahambana kely ka tsy nalefany ny vahoaka. Dia tahaka izay zany ny famitinana ny lesontsika somary lavalava ihany fa sotratsika naharitra ny haino hatramin'ny farany. Mandra-pioana
amin'ny manaraka indray ho amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo hiara-mivavaka isika. Tompo tsara indrindra any an-danitro, saotranao izahay noho ny fitiavanao lehibe. Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra mahery, Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra. Nandresy ny Andriamanitra ny Egyptiana ianao, mandresy ny andriamanika hafa rehetra manerana izao tontolo izao ihany koa. Ampio zahay ho afaka amin'ny sampina isan-karazany dia ny fitiavan-tena amin'ny endriny rehetra izany, ny fitiavany zavatry izao tontolo izao izay mety misakana anay tsy hanankina tanteraka ny fiainanay aminao. Ny fanahinao masina hanampy anay amin'izany. Mamilay ianao ny fahotanay rehetra amin'ny anarantsika Kristy. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.